Mananantsika ny vaovao eto an-toerana kosa indray mava ihany koa mikasika ny taranja basketball dia nanomboka tamin'ity farany herinandro ity ny fiadiana ny tompon-dakan'ny section Antananarivo renivohitra ho an'izay taranja izay indrindra ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona zazalahy sy ny N1B eo amin'ny sokajy lehilahy ihany koa indro entina aminao ary vokatra vitsivitsy nandritra izay andro voalohany izay. Fionnana 5 mahery natao tetsy amin'ny kianja vela Mahamasina tamin'ity farany herinandro ity no nentin'ny section Antananarivo renivohitra taranja basket nanokatra ny fiadinan'ny tompon-dakany amin'ity tompolalaovana 12 ity. Sokajy roa ihany niakatra kianja tamin'izany dia ny U20 zazalahy sy ny N1B lehilahy. Tanjon'izy ireo amin'izao hetsika izao moa ny ampiakatra ny avo teknikan'ny basket eto andrenivohitra. Anamarika moa ny filohan'ny section Rabako Herinjatovo Edson fa nahitana fiakarany ny isan'ny mpandray anjara tamin'ity tompolalaovana ity. Manomboka tokoa izao ny fananana ny championnat 2016 ny taranja basketball eto amin'ny section Antananarivo renivohitra dia ny tena mampiavaka anazy aloha izany dia ny fahamaroan'ilay ekipa vaovao vonilitra atao amin'ny section Antananarivo renivohitra. Raha taloha teo amin'ny 20 teo ny ekipa dia amin'izao fotoana 20 izao ny ekipa atao amin'ny section Antananarivo renivohitra izany hoe misy enina miditra vaovao zany. Dia ny tanjona moa dia manao défi hoe manatsara ny fotoana hoe mila fa amin'ny vokatra national hoe azahoana ny titre national zany hoe mandray anjara temy section l'équipe mandray anjara amin'ny ligue dia mandray anjara any amin'ny championnat de Madagascar dia tanjona moa zany mihazo titre misy équipe avy section tamin'ny herintaona zao zay somary latsaka kely champion betsaka fa champion. Ny fandrinan-dalana tamin'ireo lalao fanomboana ny fiadinan'ny tompon-daka ireo dia ny farana ny andro sabotsy sy androany alahady ihany koa ny dingana fifanitsanana ho an'ny sokajy zandry ny zazavavy rehetra sy ny sokajy veteran amin'ny fiadinan'ny amboara noely. Mariana fa avy hatrany dia itony alakamisy sy zoma ho avy izao eny Mahamasina ity fiadinan'ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra taranja baskety ity. Izay koa ny fandarana mahery dia mametraka ny veloma mandram-piona aminao ihany koa eto ihany koa izay dia efa manambara sahady fa dia tsy ho ela amin'ity volana febroary ity ihany dia hoarahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MATV ny lanonana manokana ny fanolorana ny trophée mahery ny mari-pakasitrahana ho an'ireo atleta mendrika izany tamin'ny taona 2012 iny. Mbola hitanao anatin'ny gazety malaza ny gazety mahery ihany koa moa ny mikasika ny andinindiny izay fandarana izay aza miala amin'ny fahitalavitry ny MATV ihany koa fa dia ho hitanao ihany koa ny mikasika ireo hotolorana izay anara-monahitra izay fa ny amin'ity androany ety aloha dia misaotra anao naharitra an'izay rehetra amin'ny farany misaotra ireo ekipa rehetra ihany koa nanomana ity fandarana ity dia mametraka ny veloma mandram-piona indray tomplasy tompoko avy.